Baranantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity indray-bava mikasika ny lafiny arapinao natao ambiato be no nanatanterahana ny fivahinana masina andiany fadimy izay nataon'ny folo alina sy ny mpitandron'ny filaminana izao natao moa dia anehoan'izy ireo ny finoana fanandedina. Ny folo alina sy ny mpitandro filaminana ary ny fianakaviany miaina ny finoana eo anivon'ny fiarahamonina. Io no FDB ny voaboasana nandritra ny fivahinana masina andiany fahadimy izay nataon'izy ireo. Raha tany Antsirabe sy Îlot de la Sainte Vierge Ampefy Anitasy no nanaovan'ireo folo alina sy mpitandro filaminana ny fivahinana masina andiany efatra voaloha dia nisafidy ny azony toerana nananganana ny ray ampanahy Jacques Pertieux olona masina eny Ambiatobe ny nanaovan'izy ireo ny andiany fahadimy ny sabotsy fahatelopolo sy ny alahady faraika amin'ny telopolo aogositra lasa teo. Ary ny roa efitra nivoizina hatramin'izany nandritran'izay roa andro izay dia ny hoe ny folo alina sy ny mpitandro filaminana sy ny fianakaviany dia maneho ny finoana eo anatrehan'ny fiarahamonina. Tsy indrina manokana izay resaka finoana izay satria maro ny olona mieritreritra miaramila dia tsy mivavaka fa dia manatanteraka apaky fotsiny fa dia anisan'ny fanehoan'ny miaramila ny finoana zany izao fandraisana anjara amin'ny pèlerinage izao. Misy moa zany ny eto atorana isa-taona ary misy ihany koa ny any avelany international zany hoe izay tanterahana ihany koa isaky ny volana me. Tsy ny miaramila ihany mahazo hery zany fa ny olona izay atao hoe nivangina taty amin'ny toerana ty koa zany dia nahazo hery ary dia gaga raha mahita hoe ay ve ny miaramila manam-pinoana sahala amin'izany ihany koa. Tsy natokana ho an'ny folo alina sy mpitandro filaminana ihany ny pèlerinage militaire fanasana ireo civil spin kristianina tsy anavahana tokom-pinoana ao anatin'izao fivahinana masina toy izao no anehoan'izy ireo amin'ny fiarahamonina fa manana ny finoana ihany koa izy ireo. Nanome voninahitra amin'ny fotoana ny Général Rakotonirina Edmond ny solitena minisitry ny fiarovam-pirenena sy ireo olo-manan-kaja maro sy sivily miaramila. Izay ary no azonao rosindray tamin'ity androany ity hisorainao nahitra anjery fampanana vaovao TV tamin'izao alina izao mbola maro ireo fandarana totranao amin'ity alina ity tsy miato raha teo moa ireo fandarana ireo mandritra ny tontolo ny andro mirary alina finaritra ho anao ary dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny rampitso indray.